Shop-jirama vaovao etsy Anosizato anafona ny delestazy ve HCC mila ravana ny mpikambinao ho ny antoko kitana. Marika Ravalomanana aza manaiky verezinjo ianareo. Faltafaraka aminao reto mikilasy to mivavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny fampianarana avy hatrany manoloana ny olona ny fampianarana lalovan'ny université ny Vondovorona nanao fanambarana avy hatrany omaly ny filohany Antokotimo manameloka ny fanakatonana ny université sy ny tsy fanajana ny zo ny mpianatry. Jessica Miray Mano Randriamalala. Anisan'ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filohan'ny université n'Antananarivo nanakatona ny ESPA université any Vondovorona sy ny trano fonenan'ny mpianatra. Ity fanapahan-kevitra ny filohan'ny université ity anefa izay notsipahany ministra ny fampianarana ambony. Izay nilazany fa fanapahan-kevitra manoka ny filohan'ny université iny fa tsy nisy nidira ny ministera. Fanaovana tsinitsina ny sekoly sy ny mpianatra malagasy no nandikany maro iny zavan-tranga iny. Namoaka fanambarana ihany koa omaly ny filohany Antokotimo Marika Ravalomanana. Ny tenany izay nanao vaindondra rahatranty ny fampianarana nandritra ny fitantanany. Manameloka ny fikasana fanakatonana ny eny amin'ny université ny Vondovorona ny filoha Ravalomanana. Manameloka ny sy fanajana ny zo mpianatra, mitaky ny vantsim-pianarana izy. Manameloka ihany koa ny jadona sy ny fanaparam-pahefana atao amin'ny mpianatra. Mitaky tsy misy atakandro ny fisokafany établissement sy ny famerenana ny fianarana. Mitaky ihany koa mba hisitrahan'ireo mpianatra malagasy fotodrafitrasa ara-dalàna eny anivon'ny université rehetra eto Madagasikara. Farany, mitaky ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana koa ny tenany, ary mitaky ny fanomezana asina ny fampianarana, ny mpampianatra, ny mpianatra ary ny mpandraharaha. Pejiny raharam-pirenena andraikitry ny FFKM ny mitarika ny fampionana ary antso efa taony rehetra izany hoy ny Reveron Ranavarovelo Vondosotaina nambarany fare ny fitarainam-bahoaka manoloana ny tokony hirosona amin'ny fifampiresahana tokony hifampiresaka ny samy malagasy fa tsy andro terena vao hifampiresaka sy hifampiaino. Tadibavoany Germaine Menjanary eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Fanehoan-kevitra amin'ny maharay aman-dreny ara-panahy no ataoko eto. Fa tsy feo ny FFKM hoy Reverend Ranavarovelo Vondosotaina raha nanotaninay makasika ny fahitany ny antso sy ny kiakiaky ny malagasy tonga any amin'izy ireo manoloana ny raharam-pirenena. Nambarany fa mitaraina avokoa ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny noho ny asatro ny fiainana sy ny fahapotehan'ny firenena. Mila hitondrana vahaolana izany. Fanitsina no ataon'ireo ray aman-dreny ara-panato azy manoloana ny tsy fahalavorariana amin'ny fitantanana ny firenena izay zava-misy ankehitriny. Eo aloha ny antsoantso sy ny fahasaranam-bahoaka raha antsika mahita zany ny faratsindalana sy roa ny tsy fandriampahalemana dia raha antsika mahita zay tsy hevitry ny FFKM manoetiko fa hevitry manokana dia kikika amin'ny vahoaka amin'ny fahasaranana, kikika ihany koa ny rehetra amin'ny faratsindalana ary mikikika ihany koa ny rehetra amin'ny tsy fandriampahalemana dia azo lazaina fa tsy tena milamina ny fiainana eto amin'ivon'ny firenena ka izany indrindra no ilana ny mpisehatra rehetrarehetra nge miaraka amin'ny kondo miaraka ihany koa mifampivavaka mba ahitana vahaolana mba tonga ny vahoaka malagasy mba hiainao anatin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana. No mafisy ny ray aman-dreny ara-panahy ity fa tsy tokony ho atao ambanin'ny zavatra ny fampiresahana ho an'ny rehetra indrindra fa ny vahoaka an'Andriamanitra izay mahatsapa tena fa manana adidy ho an'ny firenena ka mba hisy ny fiadanana eto amin'ny firenentsika sy ahatanterany sitrapon'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara. Valiteny mahazatra trano navaly ny HCC ho an'ny HCDDUD sy ny solombavam-bahoaka momba ny fitsipaham-pitokisana mety azy io tarafana sady ny mety ho valim-pifidianana amin'ity taona ity izao fihetsiky ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izao hoy Tabera Christian mpikambana eo anivon'ny Antokokita ny Madagasikara ka mila fandraisana fepetra inditra. Mbola Germaine Menjanary Mathieu Princy hatrany. Tsy misy afa-tsy ny fandravana ny mpikamba ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC ihany no vahaolana ho an'ity firenena ity sy amplamina ny fifidianana hoy Tabera Christian. Tsy hiaro lalam-panorenana sy tombotsoa ny vahoaka malagasy ireo fa hiaro olon-tokana.
satria izy eo a tsy gardien de la constitution fa gardiena olombelona anankiray de ny filohan'ny république sy ny régime andro ny Irina Rajoelina efa nampoizinay regny raha mpanao politika koa zany tsy manapoany regny de efa tsy mpanao politika izy reny ny zavanisy dia eto zany de valiteny sotra koa ny ataonay tonga de angatanay avy aty amin'ny kitany Madagasikara raha vao ny membre ny HCCL tsy ny HCC ny ravana fa ny membre ny HCC ny ravana satria efa olombelona guidé ka nytiako tenena am'izay efa hita ohatran'io zany ny valim-pifidianana ho avy eo apisy fifandonana ny malagasy rehefa namaly ny HCC hoe irrecevable le izy tsy azo raisina fa tsy mitombona de tsy mitombona araky ny lalàna koa zany ny maheo an'zareo reo raha HCC tena mijoro ho an'ny lalam-pandrenany de nahita tsara ny voasoratry ny lalam-pandrenana ao amin'ny andininy efa 770 aoka atsika hiditra am'le contexte le concertation nationale efa nanome VN navahana anareo zany ny filohan'ny mpanohatra eran'ny Madagasikara de ny filoha Marc Ravalomanana am'le hoe tsy maintsy hidiratsika ny concertation nationale miaraka am'ireo mpitondra fivavahana de ny ray aman-dreny ambam-panahy satria tsika reo dia samby zanaky ny fiangonana inona moa ny problème raha mifampiresaka tsy azo odivirana ny fampiresahana mialohan'ny fanatanterana ny fifidianana ho iatrany ny fanazavana tsy azo odivirana ihany koa anefa ny korontana raha tsy misy ivokonandoha io raha izao zava-misy izao ho iatrany ity mpanao politika ity tsy misy afa-tsy ny filoha Marc Ravalomanana irery ihany no afaka monjy ny malagasy amin'izao fantrana lalina izao izay no resy nanakoako nandritra ny fiaonany bureau politika tim sy ireo mpitarika tim atao amin'ny distrika n'Andriamasina androany manoloana izany dia miantso ny rehetra irahina ampandevitra ny ampopony ny filoha Marc Ravalomanana ary miantso ny olom-pirenena tsy ankanavaka izy mba tsy anaiky ho very zo tena toerana Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala miantso ny malagasy feno taona tsy ankanavaka ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana mba tsy anaiky ho veresin-jo amin'ny fifidianana ho avy miantso ny olom-pirenena ihany koa izy irahina ampandefitra ny ampopo tsy hibanjina afa-tsy ny ho avy ny firenena izay ny afatry ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fiarabana noho ny taona vaovao tao amin'ny distrika n'Andriamasina ny arahany bureau politika tim sy ireo comtim ao amin'ity distrika ity ianareo tonga amin'ny doktor zao tompona ndraiky de voalohany am'izany ianareo tompona ndraiky de voalohany am'izany ary mahafilohan'ny antoko politika de miantso anareo mba irahina tsara mba hitovy ny fomba fijery fa zava-dehibe loatra zava-dehibe loatra io aza manaiky misy narama ho verezo fa ny fifidianana dia famaritana ny hoavitika ho avy taranaktika ary ho avy firenena ray manontolo aventina amake io ny fifidianana de tena zoan'ny olo-mananjono ifidy olona ty nitondra azy ka aza malaiky misy ny hoe verezoa satria iolo ny ampoko ary ho avitika ho avy taranaktika ary ho avy ny firenetika mijaly ny voaka doktor zao hoe tena mijaly asany aminareo any de zay no azaka aminareo hoe topifidiana ny titony ty zany hoe miverina vahoakanay ny fahefana ka zay olona safidiny ao zay ny ty nitondra azy mahatoky sy mintsika fa raha milahina tsara vitatsika eo ary mampilohany atoko politika tim Madagasikara de mampinisika anareo ijoro any anapasahina ianareo Andriamasina voalohany foana tam'izay antiny amin'ny demokratia anatesinareo koa de zay tandrovo Vatakariva fifasekina tandrovo Vatakariva koa zany hoe tena asina olona ny olo zany aza malaiky amitaorina mihitsy tandreny de miavaka amtana voalohany intimidation no zany any sahinareo ary mino afa titoltiaiky tondra soatsika ty fa zay matavaka mino fotsiny any telo amby valopolo isanjato ny vato azo ny filoha Marc Ravalomanana teto amin'ny distrika n'Andriamasina matanjaka ny antoko-tim ary ny ampandresin'ny filoha Marc Ravalomanana premier tour de vita ny tanjon'ireo mpitarika tim ireto tsy vita ambava izany fa mila fisoratany olom-pirenena vanina sy vonina isoratra anarana anatin'le sy mpifidianana vitatsika izany faniriana tsara izany
ary tsy tokony irorosaina ny malagasy na isy fifidianana na tsy satria efa vonina ny ady amin'ny alabato amin'ny endriny rehetra ny antoko tim ho ny sekretera jeneraly ny antoko anjarany vahoaka tsy maintsy mitaky any fiverenany zay fahefana operatana ny vahoaka zay raha sanatria misy mitady bodo amin'izany fahefana zany ka aza manaiky rebrebena mihitsy isika fa efa ela ny andrasantsika nyity taony ty ary tonga izy ty de aoka sika ahiara-iasa aoka tena hamantatra tsara tsika ny tanjona ny tratrarintsika ary tena hafantatra tsara ny fahavalo ombonatsika ny fahavalo ombonatsika dia ny mpamotika firenena ny fahavalo ombonatsika dia ny mpangala bato aoka sika tsy ho disy fahavalo raha mbola olona milaza fa andeha ifanohana sy ifanampelitsika tanjona ray ihany ny ombonatsika ary tanjona zay andraindray ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa dia ny fahafahana ao anatin'izao fahantrano zao tompona andraikitra amin'izany tsika manana didy amin'izany tsika amin'ny mantoko politika atsika ary tia ny tondalana lehibe anankiray lalova ny firenena rehefa tsy vitatsika ny mandray an-tanana ny firenena nyty taona ty 5 taona manaraka indray mbola ho zakatsika ave zany fa zao fotsiny rehefa tena samy joro isika rehefa tena iasa isika aza matahotra fa vitatsika zany vitatsika io ary lasatsika io rehefa tena samy force amin'izay tsika rehetrarehetra fa aza matahotra zany ka manentana anareo rehetra zany dia nizao ny hoe mijoroa dia raisiny andraikitra manaova dingana amin'ny fanatratrarana ny tanjona dia miraisa iny dia fataro tsara ny zay fahavalo fa aza disy fahavalo manakaiky hatrany ny vahoaka malagasy eny fotony ny antoko tim antony nanatsarana sy nametrahana ny rafitra eny fotony dernière ligne droite tsika zao dingana farany mankanesana any amin'ny fifidianana ka ninoninona ny tenen'ny olona ninoninona ny tsaho mandeha dia tsika dia mametraka foana hoe tsy maintsy misy ny fifidianana amin'ity taony ity na amin'izay fotoana hita fa mampety azy fa itsika dia efa nanohitra foana amin'izay fomba rehetrarehetra anaovany sasany kajikajy ka nemorana ny fifidianana tsy mitsahatra ary tsy miafina mihitsy tsika manao ny asa fanentanana satria efa tafiditra tanterako anatin'ny zotra-pifidianana tsika nanomboka tamin'ny voalohany volana oktobra nanomboana nylay refonte na ny fanarenana ny fisoratana anarana ao anatin'nisy mpifidianana na tonga solo tena avokoa ireo mpitarika ny antoko tim tao anatin'ny komuna 4 mandrafitra ny distrika an'Andramasina nandritra n'ity fionana androany ity nanatrika ny fionany mpitarika tim sy ny bureau politika tim tao Andramasina androany ihany koa ny solombavambahoaka voafito tamin'ny anarany antoko tim tao antoerana tsy nametra ampialana ho tim ao fa misy fotoana nangenana ary misy fotoana itenenana ho izy tao aoriany ireo resabe nandeha hoe ity solombavambahoaka tim ity Asin'Andria Malala sy Andry Rakotomalala adino atrehana tokana ny tanjona dia namerina indray ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana any Madagasikara nivoaka tamin'ny fahanginana androany nandritra ny fionany bureau politika tim sy ireo com tim ao Andramasina ibina Andriamanalitsoa ary laza fa tsy mbola niala ho tim izy na dia nisy aza ny resabe nandeha momba izany za tsy mbola nanambara mihitsy hoe niala tao amin'ny atoko tim zay fotsiny fa reny moa zany tsy maintsy misy ao amin'ny fiainana atoko hoe tsy maintsy misy foana midisadisa fa fotoana zao hianambarana ny herindray vonina zany ny atoko tim aty amin'ny distrika an'Andramasina irahina ampandrisan'ny filoha Ravalomanana tsy nametra ampialana tao anatin'ny antoko tim ao ho hiatrany ity solombavambahoaka ity ary mbola vonina ny anatevin-darana ny antoko tim asa miandry ny fanamafisana ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana anatin'ny lisym-pifidianana apartao amin'ny zanakam-pelezana fa tsika ihany no tsika ao tsisy miovao fa miatrika ady fotsiny dia mahay mandamina tsy maintsy mifidy bekabe ny olona ka mifidy fa tena terena mihitsy izy zany hoe tsy maintsy mandeha mifidy tsika satria mamevana ny ady ve raha vao tsy mifidy ianao mahazo aina be ny ady ve anao zany raha vao tsy mandeha mifidy tsika fa betsaka ny olona nefa kivy amin'le resaka fifidianana satria le alabato natahorana tsy mialonjafy ny antoko tiky Madagasikara misokatra ho an'ny rehetra ny filomarika Ravalomanana raha teo dia efa nanao antsoavo ny amin'ny anambarana ny hery nandritra ny fiarabana noho ny taona vaovao tetsy amin'ny magro Tanjombato ny 20 febroary lasa teo
mijanany Andriamasina ihany isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nanatevin-darana ny hetsiky ny antoko tsika Madagasikara tany Andriamasina androany RMDM Analamanga. Efaction no ataony RMDM izao fa tsy resaka molatabatra fotsiny hoy izy ireo. Isan'ny masoany RMDM Analamanga ny fanentanana ny vahoaka hiditra anaty lisy mpifidianana fanadiadiana. Tsy resa be ambolatabatra no ataony RMDM fa efa mirotsaka antsihatra miasa raha nambarany RMDM Analamanga androany. Ny fanentanana ny olo-pirenena isoratra anarana anatin'ny lisy mpifidianana izao no asa tao nandritra ny fiainany Antoktim Serocomtim tao Andramasina androany. Ny tanjona ny RMDM Analamanga dia tsotra ihany. Aoka avoaka ny daty ny fifidianana araka ny efa kabary tao anatiny tao izay nataon'ny SGNT moa zany dia mitaky an'izay amoahana ny daty fifidianana izay satria efa tapitra amin'ity taona 2024 ity ny fepitaona farany iasan'ny filoham-pirenena noho izany 7 volana sisa aty amin'ny 7 volana mbola tsy mivoaka ny daty fifidianana izay kosa dia mieritreritra hoe tokony avoaka izany ary tokony tsy maintsy hisy ny fifidianana na inona antony anjaran'ny mpitondra no mitady ny solution rehetra manodidina izay fifidianana izay na resaka araboly zany na resaka teknika fa ny avy aty amin'ny antoko politika aty amin'ny fanoerana ny aty amin'ny RMDM dia manizingizina fa tsy maintsy tokony asiana ny fifidianana amin'ity taona 2024. Lazaina trany fa tsy vitan'ny vava fotsiny ny faniriana fa mitaky asa izany dia ny fisoratanao anarana anatin'ny lisy mpifidianana. Izany ho anentanana ny olona le kara-panondro aloha dia mitsofoka anatin'ny lisy mpifidianana dia manara-maso ny lisy mpifidianana dia avy eo ny fifidianana après fifidianana indrindra dia zay zany no anentananay zany eto Andramasina zay zany vao manomboka zay io fefa hiasa zany zay atsoatsy satria zay zany io zao efa niona tamin'ny nasionaly zay tamin'ny Zoma dia zay mahatonga hoe efa action zany nenay zao efa hiparitaka ny raha faritra Analamanga zany zay zao io. Mbola manana hatramin'ny 1.3 Meo avy zao ny olo-pirenena tsy ankanavaka anatonana fokotany miaraka amin'ny kara-panondro-pirenena. Manodidina izay vaovao izay mbola betsaka ireo tsy nahavoasoratra ny anarany ao anaty lisy mpifidianana zo mitaky andraikitra ny fahafahan'ny olo-pirenena mifidy. Manoloana izany dia nanentana ireo olo-pirenena eny Ivato talata maty ary mahitsy isoratra anarana anaty lisy mpifidianana ny tanora tioky Madagasikara Ivato androany. Germaine Mejanary, Mathieu Princy. Efa soratra anarana bebe fa itsika amin'ny vamo tena miaka mbola tsy nisoratra anarana dia mila nanoratra anarana bebe fokosanesy bebe dia mila manatona fokotany atao amin'ny zany bebe dia mitondra kara-panondro dia ny kara-panondro ino efa naomba fa fokotany dia mitenena hoe anoratranarana dia avy eo le misy le iny ianao iny zany atazonina tsara iny misy iny fa iny raha ohatra hoe tsy mahazo kara-pifidianana ianao dia misy iny no entinao mandeha makara-tany miteny amin'izareo hoe sy fa manana nypiva soratranareo fa tsy mahazo kara-pifidianana dia mba manentana anao mba ohatra ny any amin'ny ny tety isa tokantrano teny an-tsena nanentana mba isoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ireo tanora tiako Madagasikara monina ety Ivato mahatsiaro omanana ditsy andraikitra izy ireo manoloana ny fiainam-pirenena indrindra fa ao anatin'ny fiatrehantsika ny fifidianana izao. Dia araka ny fiaonan'ny birao politika tany amin'ny CENI dia manana anjara biriky ihany koa ny antoko politika ao amin'ny fanentanana ny mpiaramonina hiditra ao amin'ny lisy mpifidianana dia izay no anentananay tanora Ivato, tanora miaraka amin'ny distrika Ambohidratrimo sy Analamanga mba anentana ny olona isoratra anarana ao amin'ny lisy mpifidianana araka ny kabarin'ny filohan'ny antoko ihany koa dia tsapa fa mbola ambany dia ambany ny tany mpisoratra anarana eto amin'ny faritra Analamanga izay no natsapanay ary nitsangananay mba hijoro nanentana ny olo-pirenena tety Ivato mba isoratra anarana ao lisy mpifidianana manapatonga ny farany volana Meo avy zao. Taorian'ny teto Ivato dia niazo ny tsenany talata maty indray ireto tanora ireto nanao ny fanentanana.
rehefa tena hitanay zany le izy de mbola maro ny olona tsy ao anatin'ny lisitra de fisaorana daholo moa nataon'ny olona satria tena hoe zavatra ilain'ny olona zany ny fanetanana hoe satria tao anatin'ny tsena moa zany tena siblenay de nakabeazan'ny olona ao anaty tsena zany de misy tsy ao anaty lisitra mihitsy fa zao vao mahafantatra hoe tokony hitsofoka ao anatin'ny lisam-pifidianana fa variana ao anatin'le fitadiavana ny olona. Avy eto talata maty dia namonjy ny commune Mahitsy indray ireto tanora tima Analamanga ireto. Lafambavao hafa kosa indray nateo azany Ramatahora dia tsy sakana ho an'ny vehivavy tiako Madagasikara tsy hanamarika ny andron'ny vehivavy izany no toy izan'andro any tetsy Bel Air ny fankalazana ny andron'ny Valomartsa ho an'ny vehivavy tiako Madagasikara fijoroana vavolombelona fizarana traikefa ary lanonana ny arahan'ny rehetra no natao mitatitra ny vaovao Ravirazafy Mahina Taiziny Aina. Antsasamanila vahoaka malagasy dia vehivavy avokoa raha ny antotanisa ianteran'ny fianakaviana ny fitaizany ireo taranaka ny fandrindrano an-tokantrano amin'ny lafiny rehetra manana anjara ndraikitra goavana ihany koa ary afaka mitondra fanovana ho an'ny firenena indrindra amin'ny fifidianana ho avy. Fanetanana ny olona hiditra ao anaty lisitra izay filomarika Ravalomanana mihitsy na mety toromarika amin'izany dia mila miditra ao anaty lisitra satria zavatra azontsika atao mihitsy ao raha vao hoe tsy tafiditra ao anaty lisitra ny anaranao dia mila mailo zany tsika dia mijery an'izany any amin'ny biraokokotany mbola manana roa volana tsika amin'ny volana May manko ny faran'ilay izy faran'ny volana May mbola misy zany ny fotoana dia mangataka atsika zany vehivavy tsy vehivavy rery any manerana Madagasikara fa na lehilahy na tanora mba hisoratra anaranao anaty kion-dalana lehibe ivoahantsika andehanantsika amin'ny lalana hafa indray satria fa tena sepotra loatra ny vehivavy ny tokantrano malagasy sy malagasy tsitsorika amin'ny tany ny vehivavy zany no tena herin'ity firenen'ity itsika maro anisy raha itsika manampy tsika manao ny asa rehetrarehetra mandroso azy ny firenena. Manamelika ny fanakatsakana ny hetsiky ny vehivavy tima manala arbiteo teny Beoririka ny barapolitika tima marevo ny demokrasia eto amintsika tsy mifidy anaovana hery famoretana fanjakana. Ohatra ny disciple ny fanjakana raha ohatra ka tsy mamela amin'ny vehivavy no fihetsiketsehana amin'ny tany demokratika malalaka amin'ny fahonon-kevitra izany zao tokony hahita izany fihetsika zany fa vehivavy raha vehivavy tima manokana angeny resahako aloha vehivavy tsy mba misetrasetra reo vehivavy milamina reo vehivavy discipline reo dia nefa asino miaramila fotsiny zao polisy misaka anazy oza hoe misarika ny sainareo amin'ny fanjakana ny tenanay zany fa zany tsy mba fitondrana karaha-mpanjakana zany fa apetro tsara ny demokrasia raha tena titsika ihany ampandrozan'ity vegrety. Pejiny sosialy aoka izay ny resabe sy ny fisehosehoana fotsiny fa mila asa mipakany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ho ny mpisehatra politika lahatra Andriamatsangy androany nambarany fa tsy ahavaolana fisehosehoana lava ataon'ny mpitondra misy ankehitriny. Germaine Menjanary Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Ho fanamorana ny fisitrahan'ny mponina ny tolotra avy amin'ny jirama sy ho fanafanganana ny fampidirana jiro amin'ny alalan'ny guichet unique no antom-pisehan'ny sopijirama etsy anosato hoy ny fanjakana tsy vao androany nefa no nandrenesana fampanantenana tahaka izany hoy ny mpisehatra politika lahatra Andriamatsangy fa mila asa ny vahoaka anafoanana ny delestage sy ny tsy fisiandrano izay mbola sedra lalovany isam-baravarana malagasy amin'izao fotoana izao. Efa latsaky ny ronjato andro zany ngamba sisa aloha no ipetrahan'ny fitondrana zao eo amin'ny fitondrana raha ohatra manao kôty fohifohitsika volana septembre zany izy no tokony mialy eo raha ohatra mbola latsaka filoham-pirenena indray amin'ny fifidianana manaraka. Tamin'ny voatonga izy no efa nanam-panantena fa 400 mégawatt no atao eto Madagasikara tsy haiko zao firy mégawatt nefa vita 5 taona tia alohan'ny faranany mandat zany ka ho antsika za aloha mino amin'ny ankapobeny fa mbola misy zavatra resatsesahana ohatr'izany tsy so tanteraka intsony aloha zany fa ngamba ny raha mety kokoa ny torohevitra omeko dia ny hoe aleo tonga dia manao izany hoe tonga dia tanterahana aloha izay efa miandry ao
fa raha fampanantenana mbola ho avy a tsy mihina n'izany ntsony aloha zany raha ataoko hoe navoaka malagasy. Vao ny 5 isanjaton'ny malagasy no misitraka jiro avy amin'ny jirama raha ny antotanisa farany anafoana ny délestage sy ny fahatapahan-drano ary ny filaharany bidon jaune eny amin'ny pompe ve ny fametrahana ity fotodrafitrasa ity takonana amina serasera toy izany foana ny olana mitranga amin'ny fahorim-bahoaka eto amin'ny firenena. Vaovao ny toe-karena na ireo mpividy na ireo mpivarotra samy mitaraina avokoa amin'ny fiakaran'ny vidin'entana mandeha ny adivarotra voatery manao kajikajy samihafa ireo mpivarotra mba tsy hasimban'entana na midy mora aza sitrany aiaisha politika ny famoronana asa no tokony atao ho ny mpitarika fikambanana iray saingy fandanimbola mbahoaka fotsiny ihany no ataony mpitondra raha vorazafy-maina sy tahiriny aina. Any amin'ny madinika kely fidiram-bola no tena mihatraika amin'ny vantana ny vokatry ny fiakaran'ny vidim-piainana samy manao izay ho afany na ny mpividy na ny mpivarotra amin'izao ireo mpivarotra legioma dia tsy maintsy atoko kelikely ny entana mba ho takatry ny mpanjifa. Misy mividy 1 kilo zany na 2 atsahany dia fanava ndraindray tena tsisy ny tsena tsy ndraindray mba mividy kely 1 kilo mandeha tsena dia tsy maintsy atao zalany iny satria tsy mety rokapoka ihany farany hoe fidy amin'olona eo tsisy mihotsa zay tsisy mividy lafo tsisy mividy hoe 5, 4 va 2 ihany dia zay atsaka ambany aloha satria taloha zao zay malamy vanjom-bolo foana 5 fa zao 5 foana mara ila tsy lahy dia taloha io zao zao efa 700 700 fa zao efa 700 eo amin'ny 700 miakatra eo zany satria zay zao raha makany zao androany zao ohatra hoe 700 dia raha pitsy dia miakatra 500 sy 700 indray dia tsy afaka mampidina fa ohatr'izay ihany eo ihany. Ny olona zao tena tsy dia mahavita tsy mahavidy zavatra be tsony fa raha taloha zao ny olona mividy voatavy 200 telo 500 zao ny olona miady varotra telo efajatso 500 zao varotra voatavy zao 500 indray voatavy vao miakatsika ananjy ho vidiny zao taloha maka voatavy 12 lasa maka voatavy 500 telo arivo. Tony tany tsy misy fanjakana i Madagasikara ireo mpiasam-panjakana no tena migalabina amin'ny volam-bahoaka izay miama antra ireo mpitondra indray manao vonjy tavanandro mitety faritra manao propagande ny tenany. Considérentsika tsy ho asa amin'ny fambolena sy ny fiompiana mipiasa tena mipiasa braona nytazany kolokolo sy ny sisa mandreraka politika tsy maintsy apetraka eto Madagasikara farak'izay aingana resaka politika ny asa ny mpiasam-panjakana izay mampiasa amin'ny volam-bahoaka karamain'ny vahoaka afaka migrevy afaka manao izay tiany atao afaka manao kolikoly dia le vahoaka mamelona azy indray rehefa avy eo na ny asa izay ataony arany any lasa milefika sy ny sisa maro izay ny problème eto Madagasikara ka io mila hitsy tsy mahalala ny mpiasam-panjakana hoe vahoaka mana-karamazy fa raha misy zany zao fiarina anankiray dia vao maira-pitehana ilay malagasy miasa tena ao anatin'ny fiariny tsy misy mivaky loha. Zary miantehatra amin'ireo karazana fanampiana omena olon-tsotra na fikambanana sisany ankamaroan'ny olona indrindra rehefa misy sakafo vorolanina ireo matsiaro tena ho sahirana sitrany ayay vaza-mihetsika ary mba homana ny mpianakavy to tsy hitany fitondram-panjakana izay fahoriana mpaka anaty vilany izay kanefa to sanatria araraotiny anaovana fampilezan-kevitra mialony fotoana ny fizarana sakafo etsy aroa fanampana zavana. Lasa zary-kolotsaina napetraka nanomboka tamin'ny fitondrana tetezami takatra amin'izao ny fanampiana votsy davanandro tratratratraina ny famoronana asa saingy ambava fotsiny ihany zany ary marobe azy ireo orinasa no nakatona na nanidy varavarana noho ny krizy ankoatra ireo ninina nidina torinasa tiko isaky ny misy fizarana fanampiana eto amintsika vorilanina no manodidina ary marobe ireo sahirana amin'izany. Hitanao ety ambany tanàna na ety amin'ny tanàna iva hitanao ihany fa sahirana dia rehefa mba misy fanomezana kely ohatr'izao dia indreo reo olona tonga reo daholo amin'ilay sakafo zany hita hoe amin'izao andro fiavinirana zao sahirana ny olona tena sahirana ny olona betsaka ny sahirana betsaka manano tena dia nijereny tsy manana izy dia mba nanao amin'ny tapiavanana izy. Misy amin'izy ireny anefa no te hivoatra tsaratsara kokoa amin'ny fiainana saingy ny eo am-pelantanana no tsy maharaka na miasa aza ny sasany tsy ampisakafo iray volana akory ny karamo ny tontolo fampianarana ihany koa anefa poteny fanjakana ka mitombo isa isanandro ireo mialan-darana an-tsekoly vokatry ny tsy fananana saram-pianarana amin'ny ankapobeny. Ny olona ty zany araka etengo teo zanak'olona vatra ambony-dalana ny ankabeazany zany hoe tsy manana diplôma izahay na manana ray aman-dreny rehefa manana lova be
fananay nefa dia herim-ponay herin'ny tananay raha isasantsao ny ankizy anankiray a dia mety karaha marahetsy izy ohatry isam-bolana nefa raha raisy isam-bolana zany a za mino fa efa tonga dia efa misy trosa zany anatin'ny faran'ny volana za antenareo fa misy olona tapa-kevitra ny fo amin'ny efatra maraina mbaka 2 arivo fotsiny 2 arivo fa tsy raha alina 2 arivo misy olona tapa-kevitra itonga sarety na dia feno be io sarety io nefa mikaraha matelo arivo fotsiny zany hoe mazoto izahay fa tsy kamo fa le olona anampy anay a ataoko hoe vitsy angamba tsy azako hoe tsisy ho an'ny androany fikambanana mpanao asa soa iray no nizara vary sy loka ho andreo-ponina sahirana eto an-dranomanalina isotry fiangonana iray hafa ihany koa no niditra antsehatra nampianakaviana maro tao amin'ny foky-tany Anosy sy ny manodidina no ny fahitana ny fahasahiranana menjady amin'ny vahoaka ary ny fahatsapana izy ireo fa tsy hanao na inona ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Vaovao ny fanatanjahantena azon'i Madagasikara ny medaly volamena amin'ny taranja judo latsaky ny 70 kilao anisan'ny nitondra avy sy niaro ny vonaim-pirenena i Laura Rasoanaivo tao Tunisie no nanatanterahana ny fifaninanana mbola hiatrika ny fifanandrinana samy senior latsaky ny 70 kilao ihany koa i Laura ny 12 martsa ho avy izao izy rery no teratany malagasy mifaninana amin'ireo mpandray anjara i 770 manerana ny firenena 120 any Tunisie io ary mbola hiatrika ny Open Africain d'Alger ihany koa izay atao any Algérie. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany androany no natao ny fividianana prime-ministre tao Chine Li Qiang no nolanin'ny ny solombavam-bahoaka tao amin'ny Palais du Peuple tao Pékin izy rery ihany koa no fantatra fa kandidata amin'ity fividianana prime-ministre ity. Jessica Miray Randria Malala. Raha omaly no natanterahina ny fifidianana izay ho filoha hitondra indray ny Chine ka nahalana an'i Xi Jinping fanteliny. Androany kosa no natao ny fifidianana prime-ministre. Lany tamin'ny Salanis, 732 Li Qiang. 3 no nitsipaka, 4 kosa no tsy nifidy. 17 taona ny tenany izao. Izy indray no andimby any Li Keqiang, prime-ministre sinoa hatramin'ny taona 12 Li Qiang dia anisan'ny tompon'andraikitry ny antoko komunista tao Shanghai. Anisan'ny voahosim-potaka ny tenany nandritra ny ady tamin'ny Covid-19 tany an-toerana izay tsy naomby. Izy kosa amin'izao ny laharana faharoa ny antoko komunista, PCC, nanomboka ny volana Oktobra lasa teo. Tsy manana traikefa mihitsy amin'ny fitantanana gouvernemanta, sy toy ny prime-ministre teo alohany izay nodimbiasa ny toerana. Anisan'ny olona atokisan'i Xi Jinping ity prime-ministre sinoa vaovao ity. Tao aorian'ny fanendrena azy androany, natao avy hatrany fianianana, totondra havanana mivonkana mitodika any amin'ny lanitra, ny avy kosa teo ambony nantota taratasy. Tsara ny mampatsiahy fa lany omaly hitondra fanotelona any Chine Xi Jinping 70 taona ka hitondra indray any Chine mandritra ny 5 taona. Tapitra ny fampahalalam-baovao mankasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farany fandarana ahona marina sy Global News no arahinao vetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Bloodshot kosa no arahinao any Oalina. Ho an'ny Rampitsoalady dia ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Crocodile de Botswana. Ny sampana fampahalalam-baovao tomoklasy tomgovavy. Mamy fotoananao amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.